Ary zay rehefa mitarika tsy midranona ny trano fa zay rehefa mitary tolona zany izay mihitsy ny eny amin'ny lohany. Aloha ataoko mazava le izy. Satria ny zavatra misy teto Madagasikara dia zao, rehefa mitary tolona ny olona anankiray dia izy mampirisika fa izy tsy tonga eny. Rehefa misy maty ny vahoaka dia izy zay izy vao tonga avy any miakatra dia le olona ho maty iny no horisana mba ampikoritana ny vahoaka. Zay foana ny zavatra misy. Fa ny anay sy toto vice président ny assemblée dia ny anay izay nitarika teny. Ary rehefa tena mandresy lahatra ny vahoaka ianao dia tonga ny olona. Tsy mila karamainao vola zany. Fa ny antso anazy dia mifampiresaka taminareo moa hoe aloha hiakatra zany moa izy amin'ny base toliara mba hahafahana. Ary tena manala fahasahiranana an'izany toliara zany. Bakafana manesika amin'ny tanàna hoe mitondra nareo tany dia mangataka ny sojanonareo nareo mety sojano hoany fa za kosa amonjy ny sodina raha amenareo sojano tokolatoko vady. Ary zay rehefa mitarika tsy midranona ny trano fa zay rehefa mitary tolona zany izay mihitsy ny eny amin'ny lohany. Aloha ataoko mazava le izy. Satria ny zavatra misy teto Madagasikara dia zao, rehefa mitary tolona ny olona anankiray dia izy mampirisika fa izy tsy tonga eny. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Faly mifampitafitafa amintsika indray amin'ny mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ary hitantsika manko vidéo fanokevitra teo tamin'ny fandaharana manokana niarana tamin'ny vivant événement Hera Somaromako Veronoro ny fatrana Lamanga na hoe secrétaire général ny TGV. Eo ihany koa ny Solombabohoaka Tiniko Roberto izay mikasiky ny raharaha base toliara izay. Ary jerentsika ny teny fampidirana vidéo nataon'ny gouverneur fatrana Lamanga Hera Somaromaka zay fa rehefa zareo mitolona dia tsy anatrano fa mandeha na kianja mitolona ry zareo miaraka amin'ny Tiniko Roberto izay. Izy antinao rotiny inona eto Solombabohoaka sy tena andrena solonaiky ve nitinina rotiny iny satria tsy nivoaka an-trano tamin'ny fanokevitra tatitra zay saika natao ny tany atoliara amin'ny vahoaka izay nifidy anazy zay. Ianareo zao ve tsy mahita sa mody fanina araka hitantsika ihany koa vidéo nataon'ny filoha Andra Joel filoha zareo zay nonoro zareo sy lehilahy zareo tompoiry zareo ty fa hoe tamin'ny tolona zay fanonganam-panjakana tamin'ny 7 sy 4 arivo iny dia nangatadalina izy hody zany hoe no pitarika andeha hody izy any an-tranona Ambatobe any hitantsika anatin'ny vidéo teo zay. Ary zareo mahay miresaka amin'izao fotoana izao fa tsy raha ohatra pitarika zany tokony hoe tsy anatrano na hoe tsy mody anatrano fa eny. Hitantsika iny tsy dia valapatrotsika fa zareo reo manko mahay miresaka rehefa mahazo micro fa tsy hitara zareo bayak'andry na tsy hitara zareo loto izay misy amin'izareo zay fa mahay miresaka zareo. Iza tokoa moa no tena filoha teo aloha mba nataontsika hoe ny aina tao anatin'ny demokrasia zany. Ny demokrasia iny tsy voatery ho fifidianana reriany. Ny demokrasia ihany koa dia fanomezana sehatra na fahalalana maneho hevitra ny vahoaka rehetrarehetra tsy voatanisa na iza ianao na tokom-panohitra na mpanohana dia mila omena sehatra na toerana anankiray. Ohatra zao tamin'ny fitondrana Hera Jaonarymampianina sy filoha Marc Ravalomanina. Moa ve tsy arahantsika mahita fa zareo retony nahita naneho hevitra ary nomena sehatra teo amin'ny 13 mai nahitana ny TIM, nahitana ny TGV sy ny antoko hafa teo amin'ny 73 député iny hitantsika tamin'ny 13 mai. Teo ihany koa tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 sy 4 arivo iny tamin'ny 7 febroary iny na tamin'ny volana janoary iny fa nahasehatra ireto mpanohitra reto tamin'ny 13 mai ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia mieboebo fa hoe tsy ataontsika hoe malemy zany le mpanohitra satria zareo manao herim-pamoretana fa tsisy zany demokrasia zany fa no hevitra ankalalahana zany. Zay mampireharehary zareo mampihoerahoera zareo fa zareo rehefa nitarika dia eny aloha mitarika ny vahoaka mitolona izay. Raha ohatra amenareo sehatra eo amin'ny 13 mai na toerana malalaka mba hitsapanareo ny herin'ny mpanohitra sy ny herin'ny vahoaka zay omeonareo sehatra ary ny mpanohitra zany atao hoe demokrasia fa tsy zay no mampirehareha ny
gouverneur ny faritra Nalamanga sy ny Tiny Coraberto makasika ny raha am-pirenena sy resaka démocratie izay. Ny fitondrana Anne Rajoelina anisan'ny fitondrana kanosy malemy matahotra hiongana satria izay no nahazatra zareo nanongana fanjakana teo aloha na ny fitondrana filoha teo aloha Marc Raval manana zany na tamin'ny 73 député tamin'ny Heratsonary Mampianana zay ka zany mampatahotra zareo amin'izao fotoana izao rehefa ry zareo ve olona ny say haneho hevitra de hoe tsy tokony hiverina amin'ny taloha satria fanonganam-panjakana zany inona no mampatahotra nareo raha ohatra ka hoe olona andeha haneho hevitra eo amin'ny toerana malalaka izay natokana aminareo zay mba tsapaonareo meonareo fotoana manko ny mpanohitra hoe eo nareo misehatra toerana izay ataonareo fanohokevitra taritra amin'ny vahoaka izay raha hitantsika hoe iza ny tena mafy amin'izany fanohokevitra sy fitarihan'olona amin'izao fotoana izao izay tsy de valapetraotra ka fa jerika ihany koa tsika miresaka fanohokevitra makasika nyty Bachelard ity samy naneho hevitra ihany koa manko zareo makasika nyty Bachelard ity fa hitantsika ihany koa fa hoe tondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy ary tsy hitanareo ve ny zavatra mianjady zavatra ty dia hamono ny rehetrarehetra ny olombelona eo ihany koa ny baobaby araka ny fanehoan-kevitra natao ny solombambaoaka sy teny international ihany koa dia hanamotika nyty baobaby ty ny tanja fitondram-pandrakana tsy ny baoby ihany fa ny firesehatra izay atao ny olona olona reo netineny zareo hoe tsy miasa araka ihany koa fanohokevitra natao ny Théo Rakotovao zany hoe mikia fanohevitra ihany koa raha tsika video fanohokevitra nataon'izay makasika nyty Bachelard ity fa hoe anisan'ny miasa koa neny vahoaka eny fotony dradradradraina foana manko hoe tsy miasa moa ve hoy sisy ity fanjonona ty tsy asa ny fambolena hoe tsy asa rehetrarehetra dia asa ary io ala io dia anisan'ny farmasia ihany koa ny vahoaka eny fotony raha vaina ireo ala reo tsy isy fanafody ny olona eny ifotony izay ary io dia hampidi-doza ny vahoaka nataptanana ny toliara tsy ny toliara rery eny fa ny vahoaka manontolo vahoaka malagasy zay no tra doza makasika nyty fitrandrahana ty na de eo zany rehetra zany fa dradradradraiky zareo ihany koa makasika ny resaka vola hampidibola amin'ny firenena vola miditra amin'ny commune hoy izy zareo vola miditra amin'ny firenena amin'ny kitabolam-panjakana raha jerena manokana ne ity dia ho an'ny foibe ity vola ity fa indrindrindra Anne Rajoelina mafiareto ity vola ity fa tsy ho annareo hoe na nareo mitatatata amin'ity fandarina ity ne mahazo vola ihany koa nareo fa de ataontsika hoe 4% izy ny tena misitraka nyty dia fanjakana mafiareto ny filohan'ny Anne Rajoelina sy ny tariny sy ny firongony zay fa ny vahoaka ambany ity afaka tambatambazana vola kely de fa hoe mety aminazy zay no tsy mety mila mitsangana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao andao areo jerentsika fanohokevitra natao ry zareo vitsivitsy natao ny Tiny Coraberto makasika ny Bachelard eo ihany koa ny fanohokevitra ny vahoaka eny fotony Théo Rakotovao na atao hoe mikia sy ny vahoaka eny fotony izay azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritsary zavatra izay tsy nisy mihitsy ny olona nieritreritra hoe hitarika rano avy any Efaro hanondraka ny andro iny akana-kery vo izy no président tokana nieritreritra an'izany tsy nisy nanamboatra ny RN13 io nitenena anazy foana hoe aza milatsaka ianao tsy ho afaka mihitsy ny fahantrana raha mbola io lalana io no lalanao na vita izy nanamboatra ny lalana RN9 mampitohy any Tuiliara sy makany Morombe Morondava iny ahitsika ny fanokevitra nataony solombambaoaka Tiny Coraberto aitsako azy moa zao ny fotodrafitrasa zay tenenina zareo zay dradradradray zareo zay fa hoe pipeline zay avy any afao mandeha any ambofombe androy izay hatreto aloha mbola tsy hita zany fotodrafitrasa zany ary tsy vita mbola tsy vita hatreto manaraka an'izay ihany koa resaka lalana RN13 hatreto ihany koa dia mbola tsy vita zany RN13 zany mampitohy any ihosy andeha any ambofombe androy fa ny vita tapatapany amin'izao fotoana izao dia avy any Fort Dauphin mandeha Amboasary sy mandeha ambofombe androy iny fa ny aty mandeha ihosy iny Betroka iny hatreto mbola tsy hita ny tableau mbola tsy hita izany lalana goudron RN13 zay tsy tenentsika hatrony ihany koa manko ny RN10 zay efa firmandary zareo zay avy any ambofombe androy koa mandeha lalana Belo Ampany mandeha Betioka ihany koa ny any Andranovory izay no mafisina ihany koa tanatin'ny vidéo fanokevitra nataony teo iny fa hoe RN9 izy ny vitany filoha Anne Rajoelina
io dia mampitohy mandeha mana avaratra iny a mandeha mangily andeha madio rano iny a ifaty iny mandeha morombe hatra hoe morondava hatreto koa la mbola tsy vita zany mandeha mandra morondava any morondava izay fa ny izany tena nahavita io dia filoha teo aloha Hery Rajaonarimampiana zany fa lainga tsara lahatra ataonyity ty filoha ny secrétaire général ny TGV ny Toliara ty sombavamboaka ty fa diso zany ny namboatra ny lalana RN9 dia ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampiana ao ka hazava ny resaka fa tsy fitapitahina ny vahoaka malagasy dao raha ndray fa nikevitra nataon'izay de iny a de fa ohatran'izao ny français amintsika eto iteraka asa ho an'olona any Toliara iny dia ka halino fa mbola misy avao ro toerana maro azo exploitena fa tsy io resaka base io de iny a de fa ohatran'izao ny français amintsika eto iteraka asa ho an'olona any Toliara iny dia ka halino fa mbola misy avao ro toerana maro azo exploitena fa tsy io resaka base io hitantsika am'izany fa naneho hevitra manko izy ndray a jerentsika fa hoe tsy ho base Toliara io ihany anie no afaka trandrahana fa maro no harenaka ambony tanitsika anafaritra atsimo iny mipetraka anie zany fanontaniana antsika rehetrarehetra fa ninona ary no antony forcenareo fotsiny le base Toliara rehefa hoe fa tsy mety na nareo ny mahatsapana zany fa tsy mety io maro zavatra afaka trandrahana raha ohatra ka hoe amin'ny toerana hafana afaka trandrahana zany fa tsy ho base Toliara io ny forcenareo mbola manamafy an'izay ihany koa ny solombavamboaka ka sy tena ndrena solonaiko hoe aza forcenareo toplace tokoko vavy ity base Toliara ty fa efa tsy mety zay de tena tsy mety dao raha ndray fa nikevitra nataon'izay sy ny fanokevitra nataony mikehana Teorakotovao izay teraka asa ho an'olona any Toliara iny dia ka halino fa mbola misy avao ro toerana maro azo exploitena fa tsy io resaka base io manana tsika toerana lehibe ao Fotadrevao fitrandrahana volamena manana tsika ny Soalary azo anaovana cimenterie manana tsika ny plateau mafaly iny azo anaovana cimenterie gaz maboboka pétrole ny sakara ao dôly zany zavatra raha reo no mahita hoe ty société côté en bourse ty société américaine côté en bourse ty asa ny hemitra tao sanaky zahay inona ny zavatra hisy lasa ndraiky Toliara lasa ho cimetière de projet mampalahelo zay zavatra zay satria zao teneniko aminareo iverenako le resaka teo hoe anao tatra raika amby folo taona ene anao député teo tsy nisy tatra nataonao na le mandeha androany iha minehaneha hanao tatsy mba moramora resaka politika no tenenina teo mila haitsika hoe iza no ambadiky ny resaka politika zay mpanao politika roa zareo no tena mitarika ny ao misy tsy ho tononoko ny anarany fa mpanakanto raiky zay namana nilatsaka député tany Toliara 2 amin'ny commune iatsany reto base reto tsy lany nefa ny thème de campagne ny cheval de bataille tam'izay fotoana zay de hoe ze hanohitra ny base Toliara de mifidy ahy nazava ny resaka tsy lany izy tsy haiko na 4e na 5e position izy tany de androany hisintonana le saim-bahoaka ndraiky hisintonana le fombahoaka ndraiky de mivola hoe mahafaty koa ty base ty anao ampilitry cancer ty base ty hisintonanao le sain'olona ndraiky olona raiky zay olona faharoa la député ny Toliara député ny Toliara efa nilatsaka président de la république zanaky Toliara io nilatsaka président de la république fa za miteny aminareo fa i président Rajoelina no nameny Toliara vato tompoko lahy sy tompoko vavy ka velao le olona men'olo fitokisana babanao no honeninao ray aman-dreninao nanome fitokisana azy de avelao izy anatanteraka ny programme anasany
mandinisa 10 tao koa he. Fa tsy sengena hoe ndao anao ray sy ray anga izy ty adiny be hodratsy. Zany ve fanaovana politika? Dia zany teny koa tamin'ny communal iny. Communal tao Tuileries vetivety. Nanana ny poulain izy, nanana olona tohanana izy. Isaky ny fokotana rehetra raika amby efapolo nandehanana tao Tuileries dia nitenenana hoe rehefa malay base Tuileries dia fidio ty kandidako ty. Ny tato anilany ny tato amin'ny Irmar sy tato amin'ny TGV dia niteny koa hoe rehefa tia ny base Tuileries dia fidio kandidana io. Lany samantsara ny candidat ny Irmar ato Glace Vavy, ny candidat ny TGV elanelam-bato lavitra be. Efa niteny le vahoaka fa ianao no tsy mihaino. Efa niteny le vahoaka, efa naneho ny safidiny le vahoaka. Aza hoentina amin'ny resaka adi-poko zany Tuileries. Tuileries fa mijaly io, Tuileries fa mandohalika io. Tuileries zany lasa ville cosmopolite androany. Efa mifanambady ny Tanalana sy ny Masokoro sy ny Betsileo sy ny Merina. Tsy misy an'izany tsony ao Tuileries. Raha tsika mandeha amin'izany dia zany tiany aviana satria tsy base Tuileries ane tohanan'io, ny toeriny io. Fa mila pitsikafo anongana mpanjakana, anonganana ny président Andry Rajoelina, zay ny tadiaviny. Tany demokratika tia mahandrasa fifidianana koa le roa. Ho faraparanatsika resaka base Tuileries satria efa lavalava nafapana ny toedrarata ny Tuileries amina tonga niny loha hevitra iny somary nibahan-toerana kely fa ny teninao farany ary zany mahakasika ny tetikasa base Tuileries. Sotra ny teniko dia ny fisaoraka aloha ny président Andry Rajoelina voalohany satria nisy engagement personnel na ny fotoana ny enerjika olona manana vision izy hitanareo fa ho an'ny Tuileries mbola tsy nisy mihitsy ny olona nieritreritra hoe hitarika rano avy any Efaro hanondraka ny andro iny hakana Kere. Vo izy no président tokana nieritreritra an'izany. Tsy nisy nanamboatra ny ORN 13 io. Nitenenana azy foana hoe aza milatsaka ianao. Tsy ho afaka mihitsy ny fahantrana raha mbola io lalana io no lalanao. Na vita izy nanamboatra ny lalana RN9 mampitohy any Tuileries sy makany Morombe Morondava iny. Ny salle de classe au moins 2000 salles de classe, 2500 salles de classe no efa vita. Ny projet structurant rehetra tsy fiteneniko. Zany hoe za efa niteny foana hoe io président visionnaire. Zay no anarahany tsika azy io, zay no anarahanay azy io tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka miangavy aho mba tsy ho sakasakanana ny asany président Andry Rajoelina satria izy mieritreritra hoe inona no afaka ny fahantrany malagasy ary inona no hamonjeko ny fahoriany vahoaka kao any atsimo io. Aza ty arena tany nomeny Zanahary ty ny sisa fanantenana amin'ny fiainana ka aza esorona amin'le tany zahay. Ka 7700 hectares no nahazona alalana hitrandraka. 4000 hectares na 4,000 hectares ihany no hotrandrahana. Na dia nahazona alalana raha ny ambo. Mpamokatra ny malagasy mpamboly dia aleo amboleny malagasy io. Aza omena vahiny. Aza omena vahiny le tany. Nisy manko te orakoto vao ny teny hoe afaka mamorona asa ho an'ny tanora malagasy eo mifatro Tuileries izy ho an'ny olona sasasasany tao amina. Ya zay le fika hoentiny vazaha hoentina kanan'le tany zany tena marina. Io resaka ankolaka satria tsika eto Madagasikara io fa misy tany tsy somary ivelan'ny Madagasikara fa antsika fa alainy tsy mamorona asa izy fa tonga dia alainy fotsiny. Fa eto amin'le oui tsy tatara zavatra maro amin'izany. Grande Glorieuse, au sein des îles Éparses, un territoire français. Fa eto nipetrahantsika, eto tsika ny velona, eto tsika ny miompy, eto tsika mamboly, eto tsika ny milevina. Dia ataony ankolaka le izy hoe miasa izy, fa le tany mihitsy no alainy. Ny arenao amin'le tany mihitsy no alainy. Satria ny fambolena dia asa ka. Ary asa hainy malagasy, ny miompy asa. Ary gasy be da be amanaliny maro manao an'izany asa zany.
ary mahavelona ny olo eto ambonin'ity tany ity ny mamboly sy miompy ranomasina fanjonoana asa zay ny mahatonga ana am'le hira teo hoe tsy tokony négatif satria miteny le hira teo hoe voaozony tsy voaozony tsika matotsika no menjanahary ty tany Madagasikara ty mamokatra feno arena be da be hodidin'ny ranomasina manodidina anazy misy angeny olona tsy manana ranomasina kory aby ranomasina feno azan-drano tsy olona voaozona nomeny Andriamanitra an'izany nomeny Zanahary an'izany dia ahoana ny atao hasarom-piaro zay anatin'ny olona hasarom-piaro anao nizanizy ianao ninina ny pouvoir anao ninina ny fananakarenana anao na vazavy azy anao ka anka ny tany ny famokarany malagasy ianao anka ny tany fampiompiny malagasy sy velomany malagasy ary ilevenany rehefa maty izy ary tokony lovainy razambe miady tsika zany tena tsy mijanona mihitsy ifanazava ny anenge mazava be nizanizana reo mpitondra alamino le resaka le tany any Madagasikara aza omena vahiny ankolaka zany hoe anome asa olo efa jato nomena asa eo ny vahiny no mahita tombotsoa mampolo taona n'izy tsy mbainy le tany fa alefa foana omena foana le permis satria nahoana satria misy dollara ao anatin'io resaka io vazany resaka eto teo rakoto vao mandeha le resaka hoe anamboaranay trano nareo omena toerana ambolena sady omena asa satria tanindrazana ny resaka tsy nandeha le zay sa mialatsiny am'le teny tonga de didiny be sandry ka zay le fanambakana zany ny fiainan'olombelona tsy vita solony resaka trano zany ny trano mety horava fa ny fiainana eo amin'ny tany ty zany tany ty tany ipetrahantsika ty maha-olombelona antsika eto Madagasikara de ty tany Madagasikara ty any Israely sy any Palestine nge miady désert nge idivan'zareo famonondrareo tany tsy mamokatra aby feno vato nandritra ny taona maro ny antsika tany mamokatra ny tany resako eto tany nametrany razambe ny Zanahary ny razambe tsika zay tokony olovainy taranaka ihany koa ary tokony mamokatra foana tany feno boababy amanaly tany misy rano isotroina rano kely mba azo velomana zany nomena vahiny vazaha zay tsisy rairaiko anazy eto am'ty tany Madagasikara satria antsika ty tany ty ana zany mahitsy be ohatran'izany amy resaka ao anatin'le izy de le étude d'impact nareo fa atanitany zany nareo zay nianatra nanao étude d'impact eo azavaonareo hatram'izay zay nanontany foana hoe azavaony mahamety an'io tsisy nanazava mihitsy hoe mety io fa hita fotsiny fa resaka dollara ny mihodina ao anatin'io tsy miasa aminay dollara nareo io zay malagasy tena sarotiny grave mihitsy amin'ny tany Madagasikara zany ty ny arena ngezabe nomeny Zanahary fahasoavana lehibe mihitsy ka aza ataonareo resaka manao ohatra ny jangoraka adalana be le izy zay mahatonga anay zany nanohitra foana hatram'izay ary mazava ary zavatra zavainay tsy nisy navoavaly na ingénieur ao na vazaha nizaniza reo manome permis iny eo fa ny zavatra tenenizareo développement zay aza mpanofisinareo be développement fahatanynareo aza mpanofisinareo resaka nomeza asanareo fa ny asa mazava eto mazava aminay ty taniraza ty arena tany nomeny Zanahary ty ny sisa fanantenana amin'ny fiainana ka aza esorona am'le tany zahay fa ity matoa nomeny Zanahary ty ny fanantenana amin'ny andro farany na tsy mihinan-kanina na tsisy vola na tsisy avion na tsisy tomobile ty tany ty ny sisa arena nomeny Zanahary sisa atokisana ary antenaina fa tsy mandainy zany zavatra zany ka resaka vazavazanareo business nareo sy nareo olombitsy manao aferafera mpanao politika ao anatin'le izy andeha hanome an'le tany an'le vazaha noho le fitrandrana hitondra-poizina sy amono an'le tany tsy amokatra anemba ny tontolo iainana sy ny ranomasina mialatsiny aminareo fa tsika mifanazava foana miaraba ny reto ray aman-dreny reto avao koa aho baka lavitsy agny manombo Antsansia ankily loaky Befandrea tany meva kily maliniky igny faritsy avaratsy igny baka amy tany mekegny agny amy tsikorogny agny avy aty mitototo ny avy tamy maray rozy reo amonjy any toy resaky toy ino moa reaky io renay amizay tafara tatoy fa ny vilim-bazaha tany ty mbo tsy nivola zay tamy voalohany o raha ty koa misy olo tompona andraikitsy aminy ka tsy vola koa olo tompona andraikitsy aminy reo olo misy olo fanjakana bakagny ka manao akory zao tsy mivola fa amizao avao tsy mety zay fa ataon'olo hoe ndre tia le tsy mivola ataon'olo gnagnagnagna tegna ataon'olo gegigegy tegna satria tegna tompo-tanà avao satria tany letak'io io tany ivelomatsika eo fambolea ao tsika miary ombe ao tsika manao velomam-potsika rano inomy potaky amy riaky ty ino tsy mamety anareo amy raha eo gn'antony tsy mamety anay amy raha eo raha ty mifanandrify loatsy amin'igny fitopiaignanay ho tapahanareo ala igny misy ologno ao misy olombelo rano ho lotoanareo amty fasiky mainty ty manday poizy radio
ny biby hary anay zay fombandrazanay tsy vitany olombelo avao ro saira fa hatramin'ny olo maty ho sairagniny satria ny lolondraza ho afindra lafamba sotra io raha eo mitohy jusque amin'ity andaboy ipetratsika nany tsika nany ko tsy falifaly andeha isaky ny morimory tsy tandiniky ny fiaignatsika amin'ny fiaigna sarotsy toy mandeha mila rivodrivotsy andaboy etoy mampiaraka amin'ny olo tiantegna manao je t'aime li chéri satria raha toy namboariny ragnahary ho antsika mana chance tsika toliara mana ny toy pilazy malio soa toy riaky ty marikitsy antsika ifata mbo mila fre mila 5 aly 3 aly voavy agny fa toy marikitsy antsika mare ino gny raha itranga harava andaboy tsy azo andehana afaky vola raiky 2 vola eo laha tsy mitambatsy tsika iaby morofoko harava ka hanangana raha tsy haitsika tsy ho takatsy gneritseritsitsika gnetoy ary tsy homantsika ka ndragno tsapa manao an'izao an'igny bolongam-bato anavandrozy vala tsy ho azo atao satria fagnandrozy le ka fiahoany hatao laoky balahazo manahiragny mihina azy satria hisy po izy ho tatereto agnatiny 7 tao 20 tao mandeha manday an'io raha io etoy mihintsa magnandeha amin'ny oriaky io sira reto tanaombatsika eo mirava iaby zay ombany io raha io ranobe ao maro mety tsy mahita azy io tsy lavitsy ny riaky igny tsy lavitsy ny ambolo maelaky eo amin'ny 10 kilomètre eo ino gny raha hiaigna ny taranakitsika amin'ity faritsy ty zay mahatonga anay zany miresaka ny raha ty fa nitetetezy aby olo aby ro aby Antananarivo ao misy olo tsy baka amin'ny faritsy antimo ty fa mahay ny fandehany raha mitety kata ho an'io lahy kata vinao sonia le taratasy io fa maty rahay atao sonia avao tsy haiko ny raha haindrozy hoe misy olo gnatoindra tsy misy olo na mety haindrozy hoe misy olo fe tsiritsiritindrozy olombelo loatsy ka zay raha zay zany tsy mety ikaia gny longo iaby ifampiresaka amin'olobe ny aia gn'olo tompona andraikitra amin'ny tany toliara toy ny aia gn'anaky toliara ny ana tsy mahay raha volaniko zao ary tsy nisy tsy niresaka amiko ka hoe marina koe io fe ny miresaky moa mety mbo tsy manam-potoagny le hilany de gny resaka atao eto ifandimbytsika reto ray aman-dreny reto hitantaran-draha zay fa gn'aminay mazava gny resaky amin'ny mpitondra fanjakana borentany rendagnitsy ho reny malagasy aby satria tany malagasy ty tany hitambaratsika iaby malagasy Madagasikara ty faritsy misy aty misy antsika ty fe tsika ro mipetraka toy olo aby manao sonia zao tsy mieritseritsy zay ny développement oretseretiny fa olombitsy avao ny velo amin'ny raha ty gn'olo tsy mahavy atoy draly eo magnaroy avao nefa le tany fiveloman'le olo letaky ndre rozy be bolongan-drala maro be o atotony ao lafa mitambatsy tsika sarotsy mampisaraka an'izay ka raha ay zany zao gny resakinay misaotra bevata satria tsy hoe non tsy fitiavan'igny vahiny tsy hoe tsy fitiavan'igny le mpitondra na iaia fa tsy mety fa mamono olo hamono gny taranaky amin'ny faritsy misy antsika ty agny amin'ny faritsy mikegny misy longotsika mipetraky agnatin'ny ala egny agny misaotra antsika iaby longo ny janjy lahy ny avy aby